Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara ary nomanina sy atolotry Dr Soldio Karaveloharmisy miaraka amin'ny AZ Radio Television. Ny fandarantsika androany dia toy ny efa natao omaly dia resahana ny vatsim-pianarana sy ny fianarana any Allemagne. Ny tapany voalohany amin'ity fandarana ity dia nataoko marina ny fanontaniana izay apetrakareo. Maro izany no nametraka fanontaniana ny ainga tamin'ny fandarana omaly hoe izay izany te hianatra any Allemagne dia ahoana moa izany aiza izany izay no raha ohatra izany efa tsy mandoa izany ny fanjakana, tsy mandoa saram-pianarana izany izay ny écolage izany io fa ilay fisoratana anarana ihany no aloha dia aiza indray izany ny ahitana vola hivelomana. Eo izany no hitako manahirana ny tanora rehetra maro izany, tanora maro izay mankany Allemagne satria maimpoana izany ilay fianarana, maimpoana tiako ambara izany tsy misy saram-pianarana aloha izany fa ilay fisoratana anarana no aloha dia ny tena miantoka ny fandahina rehetra amin'ny fiainana. Izay fandahina rehetra amin'ny fiainana izay izany ny hofan-trano, ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Ka io izany dia sarotra ihany no manazava azy satria eto izany mila an'ilay hoe fandaminana tsara mialohan'ny an-dalana raha ohatra ka manam-pikasana hianatra any ivelany izany ianao. Satria izany misy an'ilay lazaintsika hoe vatsim-pianarana tsy feno, ampahany fotsiny. Izay izany io neny any Allemagne io. Ianao izany tsy mandoa ny saram-pianarana fa hoe aiza indray izany ny ahitana ilay vatsim-pianarana vola hivelomana any. Ny vary nomeko anareo izany dia ohatr'izao, tsy ho an'izay te hianatra any Allemagne ihany ity fa ho an'izay te hianatra aty ivelany raha ohatra ka tsy mahazo vatsim-pianarana feno. Tsy maintsy mitady izany isika ankoatran'izay tahiry ianarana, hiteny moa izany nareo aiza koa raha misy tahiry izany, fa ankoatran'izay tahiry ianarana raha misy dia tsy maintsy mitady izany isika alohan'ny hainganana a Madagasikara, indrindra moa raha ohatra ka afaka nandeha foana fa rehefa tonga any amin'ilay toerana tsy maintsy mitady vatsim-pianarana hafa izay hanampy amin'ny fivelomana sy fipetrahana any amin'ilay firenena. Dia io izany no ilana an'ilay torohevitra efa nomeko foana hatramin'izay izany fampatsiahivana ilay izy hoe azonao atao izany tonga dia mitady manokana amin'ny Google. Mampiasa fikarohana amin'ny internet ianao dia milaza fotsiny hoe fanampiana ara-bola ho an'ny mpianatra vahiny na iraisam-pirenena, international student, ho an'ny mpianatra vahiny mianatra any Allemagne. Na hoe ressource loharano izay ahafahana mivelona, mety vola io, mety hofan-trano, mety sakafo dia tadiavintsika amin'ny Google izay hoe aiza misy fanampy ny vatsim-pianarana na koa ianao tonga dia efa afaka manao bourse pour les étudiants internationaux en Allemagne. Dia mety efa misy lisitra izany meny eo azontsika hitadiavana. Ireto izany misy toerana azonao, ireto izany mizatra azonao atao ahafahana miantoka ny fiainanao izany any Allemagne, afaka miasa ianao. Dia raha ny lalàna any Allemagne izany dia eo amin'ny 20 andro, azafady 20 andro ao anatin'ny herintaona. Izany hoe tsy afaka miasa feno izany, tsy afaka miasa feno ny mpianatra rehefa mianatra any. Dia omeny alalana ahafahana miasa ianao dia ny asa atao amin'izany moa dia miasa any amin'ny trano fisakafoanana, restaurant ohatra na mitaiza zaza ohatra. Maro izany ny asa, izaho manko tsy te hiteny asa madinidinika fa izay moa izany filaza azy, asa madinidinika izay azo atao idiram-bola. Ny karama izany dia eo amin'ny 9 euro hatramin'ny 10 euro isan'ora no anaramananao. Ny manaraka indray dia azonao atao ihany koa ny mindram-bola. Mila efa tonga any Allemagne ianao amin'izay misy banky izany izay amin'ny sehatra ny fampianarana mampindram-bola mpianatra na avy etỳ amin'ny firenena andalam-pandrosoana aza izy. Dia misy ihany koa ireo fondation, ireo le fondation na orinasa lehibe na fikambanana izay manome vatsim-pianarana.
Reny indray zany itadiavana azy. Ohatra zao ny antoko politika any Allemagne dia manome vatsim-pianarana izy ho an'ny mpianatra, manome vola hanampiana ny mpianatra izy. Io na mpianatra vahiny aza, ka hifantany fa mpianatra vahiny liana amin'ilay antoko. Ilay antoko zany, ilay antoko misy, io zany tsy voatery ilay antoko mitondra fa antoko politika. Rehefa fantany, hitany ianao fa liana, mandray anjara amin'ny zavatra ataon'izy ireo dia afaka mangataka vatsim-pianarana. Misy ihany koa zany ireo ilay orinasa manana an'ilay antsointsika hoe fondation, na misy koa fikambanana dia manome izy vatsim-pianarana ho an'ny tanora izay mianatra any Allemagne. Dia misy koa fikambanana sosialy, fikambanana ara-panahy. Eto moa zany ho an'izay olona izay kristianina na tsy voatery kristianina fa mivavaka izy, dia anisan'ny toerana anankiray azo hanovozana fahalalana, ahitana hevitra, azahoana fanampiana, mety vola, mety sakafo, mety fitaovana ny fiangonana. Izany hoe manatona mivantana any amin'ny fiangonana ianao dia miresaka, dia amin'ilay fanerasarana amin'ilay mpiara-miangona eo, na koa ny resaka ataonao amin'ny mpitandrina, dia izy afaka manoro hoe ary koa misy vatsim-pianarana izay azonao iantoana ny hofantrano na ny sakafo. Izay lazaiko izay zany efa tonga any. Fa alohan'ny hiangana dia azonao atao mitady hoe fondation any Allemagne manampy mpianatra te hianatra any Allemagne. Ho hitanareo amin'ny listra zany, listry ny hitanareo amin'ilay groupe Facebook zany, amin'ilay listra avoakako fandaharana fahadimy ambin'ny folo zany isika androany, fandaharana fahadimy ambin'ny folo isika androany, dia amin'izay listra izay ahitanareo ireo rohy manazava, ahitanareo an'izany fanazavana omeko izany. Misy koa rohy anankiray izay miandraikitra ny vahiny, mpianatra vahiny zany ao amin'ny fanjakana Allemagne, dia io moa tsy hoe mpianatra vahiny fotsiny fa fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Dia azonao jerena ilay adresy misy DAAD izay ilay izy, DAAD. Za moa tsy mahay miteny allemand fa manao an'ity fandaharana ity fotsiny, tsy be dia be loatra ny mangataka an'ilay izy dia ho resahana zany. Dia DAAD no tadiavinao amin'ny internet, dia DAAD dia atao avy eo fotsiny hoe étude en Allemagne, dia mipoitra izy. Dia ao io misy an'ilay antsointsika base de données na ilay tahim-pahalalana izay azonao hanovozana, azonao hitadiavana karazana vatsim-pianarana hanampy anao amin'ny fivelomana any Allemagne. Efa nijery tao fa misy maromaro hitako eto izay izay mifandraika manokana amin'ny tany andalam-pandroana na mifandraika manokana amin'ny Madagasikara. Satria rehefa tsindriana zany ilay teboka milaza hoe scholarships, dia eo zany misy fomba hitadiavana azy. Dia rehefa tsindriana indray koa zany ilay fomba fitadiavana azy iny, dia ampidirinao ao zany ny fandaharana, ny lalam-pihofanana tianao atao, dia resahanao koa zany ny firenena niavianao, dia resahanao koa zany ny zavatra tianao hianarana, sehatra misy ianaranao zany, dia resahanao ihany koa hoe décollage ve no tadiavinao sa fanampiana tsotra fotsiny. Dia rehefa ampidirinao izay rehetra izay, rehefa klikanao ilay izy dia misy listra be dia be omeny anao, dia iny listra indray no jerenao tsiraidray. Jerena tsiraidray zany ilay listra, ahitana hoe mety misy mifanaraka amiko ve izy ity na tsia. Dia misy ihany koa roy, hitanareo any amin'ilay fandaharana fahadimy ambin'ny folo izay apetratsika amin'ny Facebook, any nareo mijery azy fa ilay adresy manonona an'ilay adresy eto sarotra be. Dia ahitanareo toromarika zany, reto avy ny fomba atao azahoana vola any Allemagne. Ny saram-pianarana zany tsy aloha, tsisy écolage, fa ny vola hidirana mianatra no aloha, fa vatsim-pianarana manokana indray zany no tadiavina ahafahana mipetraka sy mianatra fotsiny any Allemagne. Misy nefa vatsim-pianarana sasany miantoka ny rehetrarehetra mihitsy. Misy ilay antsoindry zareo ity zany, misy vatsim-pianarana anankiray avy amin'izany hoe Konrad Adenauer Stiftung. Dia io zany, io Konrad io zany
dia manome vatsim-pianarana ivelomana izy a. Ivelomana dia ho an'ny mpianatra izay manao maîtrise dia manome izy 850 € isam-bolana, ho an'izay manao doctorat dia 1200 € isam-bolana. Dia io zany a ho an'izay manao doctorat dia mandrapaha-vitan'ny fianarana eo amin'ny 3 taona. Fa ho an'ireo izay manao maîtrise kosa dia mety herintaona na 2 taona, fa entoany zany omeny ny vola ianao zany ahafahanao mivelona any Allemagne. Io adresy io hitantsika eo, alefako aminareo ilay izy raisinareo amin'ilay groupe Facebook. Misy koa zany antsoiny zareo hoe the Deutschland Stipendium, the Deutschland Stipendium. Io koa zany dia vola atambatry ny fanjakana sy olona manara-tanana sy orinasa no manampy amin'izy io dia zay candidat zany mahazo ilay vatsim-pianarana dia mandray eo amin'ny 300 $ eo izy isam-bolana. Dia io zany atao zany andoavana hofa-trano sy ivelomana ividianana sakafo. Tiako lazaina zany dia zao, tsy ampy zany le sekoly maimaimpoana, fa misy kosa zany vatsim-pianarana hafa. Dia ahoana fomba fitadiavana ilay vatsim-pianarana hafa? Avy nareo zany tonga dia mandeha mivantana amin'ny Google dia miteny fotsiny nareo hoe bourse na hoe sponsoring ho an'ny mpianatra vahiny mianatra any Allemagne. Zay zany ny anankiray haingana be, dia eo zany nareo mampitaha azy hoe ity ve mety amiko na tsy mety amiko dia mangataka nareo, ampiarahana zany. Fantatrareo zany zao le sekoly dia hitanareo zany io sekoly io fa tsy andoha nareo saram-pianarana ao, dia rehefa alefanareo zany fangatahana hianatra any amin'ilay sekoly. Rehefa voaray amin'io sekoly io nareo hianatra ao dia mitady amin'izay indray nareo hoe aiza amin'io ilay faritra ao zany, aiza ao any Allemagne no ahitako fanampiana amin'ny lafiny fivelomana. Dia tadiavina na amin'ny alalan'ny Google avy hatrany ilay izy, na mijery an'izay ilay adresy ho apetako fandarana fa 5:30 ny androany na koa zany nareo mandeha amin'ilay DAAD, io DAAD, le D zany ohatran'ny hoe dahalo miala tsiny fa tonga dia ilay dahalo no tao an-tsaiko, dia avy eo AA dia D faharoa mbola dahalo ihany koa, miala tsiny ry toko. DAAD zany tsy mampihomehy ilay dahalo akory fa raharaha be maheno an'ilay tantaran'ilay olona zava-misy any an-tanindrazana, tonga dia izay no tao an-tsaiko fa ialana tsiny fa tsy mampihomehy akory ilay izy. Dia io ilay DAAD io zany misy lisitra base de données azo idirana hitadiavana vatsim-pianarana ivelomana any Allemagne. Nisy ihany koa raha mijery ny fandarana lasa tany aloha nareo, fandarana tsy tadidi intsony fa jereo ny fandarana mety voalohany sy faharoa izay nanomezako lisitra natoerana fitadiavana vatsim-pianarana. Ireo ilay antsointsika hoe vatsim-pianarana mpanera, ireo ilay mpanera vatsim-pianarana ireo zany, dia any misy lisitra any, misy lisitra na jery tranokala izay azo ampiasaina hitadiavana azy. Zay zany momba an'iny ilay Allemagne iny fa maro zany ny raha fahitako azy hoe te handeha fa tsy hita hoe aiza zany izy no hipetraka, aiza no ahitany vola. Zay zany ny fomba atao zany ahazoana vola. Fantaina faharoa dia mbola averiko ihany ilay izy, tsy maninona fa dia resahantsika foana fa manontany zany hoe ianao ve ramose manome vatsim-pianarana? Tsy manome vatsim-pianarana zany ahako, tsy manome vatsim-pianarana ny gazety radio television, mety mbola hanome indray androany rehefa misy ny atao na misy manala tanana, manolo tanana mba hanampiana ny tanora malagasy, fa amin'izao tsika zany aloha mbola tsy manome an'izany satria tsy misy atolotra ao amin'izany fa ny ananana no atolotra dia ny fahalalana sy ny fahaizana momba ny fitadiavana vatsim-pianarana, satria anisany nahazo tombotsoa tamin'izany ny tenako. Fahatelo, ramose manontany ilay olona hoe ramose ve mba afaka mitady vatsim-pianarana ho ahy? Ary tena be dia be izay fanontaniana izay hoe hitady vatsim-pianarana ho ahy, afaka mba manao ve ramose? Ny valiteny nomeko anao dia zao, ramose afaka manao, fa dia tsy fantatry ramose hoe roviana vao hivaly vao manana fotoana hitadiavana azy izy, fa ny fotoanantsika zany dia vao fetra
ary ny zavatra ataontsika eto dia ataontsika amin'ny fo fa tsy misy tambiny, ka rehefa ohatr'izay le raharaha dia misy ny alohan'ny laharam-pahamehana amin'ny fiainana, dia tsy iza zany fa ny vady aman-janaka sy ny asa, dia avy eo indray zany vao miditra ny hafa. Ka tsy Ramose zany tsy manana fotoana itadiavana vatsim-pianarana ho antsika rehetrarehetra. Izay no mahatonga manao an'ilay fandaharana sy manome ilay teknika, manoro an'ilay ilay tranokala izay itadiavanareo an'ilay vatsim-pianarana. Ianareo zany mila mitady manaraka an'ilay torohevitra, mijery amin'ireny ilay tranokala, adresina tranokala nomeko, na koa mijery ilay adresina vatsim-pianarana efa omena, dia jereo raha mifanaraka aminareo ilay izy. Fa raha izaho zany no andrasana dia tsoriko fa ho raharaha ihany, ho ela vao mahita fotoana anaovana an'izany. Isika aza zao manomana an'ity fotoana zoma ity dia efa misasaka-alina zao ny ety, nefa dia atao moa ilay izy zany satria efa nampanantinaina hoe ho atao, dia ohatr'izay zany ilay fotoana ananantsika, izay ny antony. Fa nazanatra izany manorata foana ianareo, satria vao nisy nanoratra zao teo manontany hoe tady vatsim-pianarana momba ny fifandraisana, dia avy hatrany tao dia nivaliako satria izaho mahalala anjerimanontolo manome an'izay. Ka manorata foana na zany aza, aza-kivy raha ohatra ka ela be vao azo ny vaniny, satria tsy voavakiko ny taratasy ny mailaka alefanareo aty amiko, efa misy efa ho an-jatony isan'andro, dia tsy voavakiko ilay izy, fa amin'ny fotoana mahavoavaly azy dia valiako eny. Fantahina farany novaliana dia olona anankiray izany no miteny eto hoe mba tantarao aloha Ramose hoe ohatran'ny ahoana kay ny nahazoanareo vatsim-pianarana mba hampahery fa tena efa kivy be izahay ato, efa mitady foana fa tsy mahita mihitsy. Izaho moa namaly avy hatrany an'ilay olona hoe mitady ahoana moa fomba nitadiavinao? Tadiavinao dia manontanytany olona eny dia mijery amin'ny internet fa tsy mahita. Valy nomeko anao dia izao. Ilay mpametraka fantahina koa zany mbola miteny mba hampaherezo mba tsy ho kivy, fa tsy fantatro ianao ve tonga dia nahazo tamin'ny nangataka. Dia ny valy nomeko dia izao: izaho zany efa nangataka, efa nahazo baka, dia efa nangataka vatsim-pianarana, dia nahazo fa saingy tsy lasa. Izaho zany ilay hoe saika lasa, saika avotra, fa efa aty amin'ny fahaenina, indimy saika lasa izay vao lasa. Ny fahaenina zany vao lasa taty Etazonia, nefa zanaka aty koa aza mbola nianto-tena fa tsy nisy vatsim-pianarana, tonga taty zany vao nitady vatsim-pianarana. Ka ny tiako ambara dia izao: mila faharetana, mila faharetana. Misy olona tena miangavy mafy anam-bato ry Ramose, tahian'Andriamanitra ianao Ramose, inona Ramose no takalony ahy, fa tsy tena mba vonjeo. Dia ny valy teny nomeko dia izao: le hamonjy tsy hoe mandaha ny hamonjy, fa le fotoana zany tsy misy, fa mila faharetana isika. Arao ireny toromarika hitantsika ao amin'ny tarehim-boky groupe Zarahy Mahasoa le lazaiko ireny zany, le paositeny, arao ireny, ataovy ireny. Dia rehefa tsy mahita amin'ireny mihitsy ianao dia manoratra ianao, fa ireny daholo zany, mbola misy maro mbola tsy voaresantsika, fa amin'ireny zany ny base de données. Ohatra zao misy ilay base de données anankiray antsoina hoe International Student Scholarship.com, International Student Scholarship.com. Rehefa mitady eo ianao dia tsy maintsy mahita hoe iry misy vatsim-pianarana azonao angatahana, jereo raha fenonao ny fepetra dia mangataka ianao, dia ankinina amin'Andriamanitra. Ny ahy zany dia izay, dia ataony fangatahana efa taonany maro mihitsy vao lasa. Firy taona re zany? Firy zany? 7 taona, 1.5 taona, 1.5 taona zany, 4.5 taona taoriana no nahazoana baccalauréat vao afaka, vao lasa nandeha taty Etazonia nianatra. Dia rehefa tonga taty vao nitady dia nahita vatsim-pianarana. Ka mila faharetana zany isika amin'ilay izy. Zavatra natao dia sady nianatra teny Ankatso ahako no nitady vatsim-pianarana, nefa moa tsy nahita mihitsy, no sady niasa nanangom-bola, dia ilay vola nananana iny no nentina nandalina taty Etazonia nianarana, fa tsy nisy ny antoka. Ka aza-kivy fa mitady foana, dia manorata,
dia arak'izay azoko atao raha hitako ilay hafatra hoe zahako valiana izany hafatra alefanareo izany na eto amin'ny radio no mahaliana azy na koa valiana mivantana amin'ny alalan'ny himalaka. Izay zany ny fanontaniana androany. Fa iverenantsika indray zany le resaka Allemagne dia misy fanontaniana lehibe mihitsy momba an'io Allemagne io hoe mbola tsy nivoaka ve Ramose Roviana no nivoaka le PDF misy ny lisitry ny vatsim-pianarana any Allemagne. Zao ary misy lisitra ity ny fotoana ambiny izay ananako dia resahako manokana momba ny vatsim-pianarana mifandraika amin'ny fianarana rehetra momba ny fampandrosoana, momba ny fampandrosoana maharitra. Io dia tonga dia marihako ety amboloany fa tsy natao ho an'ny olona haka lisansa fa natao ho an'ny olona efa manana lisansa ka te haka maîtrise na te haka doctorat, na olona miavaka kely tsy manana lisansa fa manana fanandramana ary mandray anjara amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Dia ireny indray zany ny programa ataony dia programa manokana, certificat manokana. Ity vatsim-pianarana ity zany ho apetako amin'ny Facebook ilay izy ity tahirikevitra ity dia misy eo amin'ny 870 pejy. 870 pejy. Dia ny zavatra lazaina eo zany dia vatsim-pianarana manokana ho an'ireo olona izay efa manana lisansa ka tianao maîtrise na doctorat na hianatra fotsiny haka certificat. Dia izay ny fipetra voalohany. Faharoa dia olona efa miasa amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Malalaka be zany fampandrosoana zany fa olona efa miasa zany no omeny vatsim-pianarana. Fa raha ohatra zany olona mbola tsy niasa izy dia tsy omeny vatsim-pianarana. Ny antony dia izao, ny ity vatsim-pianarana ity zany dia natao hanampiana antsika any amin'ny tany andalam-pandrosoana hianatra any Allemagne dia mila miverina ny tanindrazana manao ilay mampianatra ny zavatra nianarana tany Allemagne. Izay ny fandehan'ity vatsim-pianarana ity. Fanjakana Allemagne zany no manome an'ilay vatsim-pianarana ary lazaiko anareo fa be dia be mihitsy ny vatsim-pianarana ato. Jereo zany ilay tahirikevitra ameko anareo PDF izy io ao amin'ny Facebook group Zaray Mahasoa. Dia meko lisitra rehetra zany lisitry ny lalam-piofanana, miala tsiny fa amin'ny teny anglisy ilay izy izay voadikako teny frantsay aingana dia ataoko na teny gasy dia ataoko science économique dia gestion dia politique économique. Zay zao filière anankiray. Dia filière anankiray misy maîtrise amin'ireo. Dia misy fanofanana manokana fotsiny amin'ireo. Dia resaka indray development cooperation, resaka fiaraha-miasa momba ny fampandrosoana. Izay koa zany tafiditra anatin'io ny resaka diplomasia. Manaraka indray dia ny zavatra rehetra momba ny siansa sy ny resaka ingénierat, engineering and related sciences. Fa resaka any amin'ny polytechnique rehetrarehetra sy ny siansa dia misy. Resaka kajy matematika ho an'izay ianao matematika kosa dia doctorat. Dia resaka fitantanana tanàna, andrenivohitra sy ambanivohitra. Dia resaka fambolena sy fitantanana ny ala, fitantanana ny tontolo iainana, fahasalamana sy fahasalamam-bahoaka, médecine and public health. Dia misy koa zany science sociale, ny lalàna ary fanabeazana, éducation, droit. Dia misy koa momba ny média, fikarakarana momba ny média. Dia misy koa zany ireo antsondry zareo hoe ianao zany tsy manana diplôma ambony hoe hianarana any fa kosa misy zavatra manavanana anao ka te hianatra any ianao ka efa miasa ianao zany na io mihitsy ny asa ataonao dia misy vatsim-pianarana ho azy ireo ihany koa. Misy vatsim-pianarana ho azy ireo ihany koa ary misy koa vatsim-pianarana any amin'ny faritany na faritra izay misy ao Allemagne. Misy fampianarana momba ny resaka textile fotsiny ohatra. Misy olona nanoratra taty amiko momba an'izay hoe manao textile ny zanany dia tiany hianatra aty ivelany. Raha maheno zany ianao dia afaka jerenao io document ngeda be io firy izy teo 270 isan'ny pejy manazava ny vatsim-pianarana rehetra miompana indrindra amin'ny resaka fampandrosoana izay efa notononiko teo zany ny santionany ireo lalam-piofanana ireo. Ny olona omena zany hoe iaho dia ny olona efa miasa, olona manana lisansa dia
Zay zany no olona omeny. Dia na hianatra hanao maîtrise izy io na hanao doctorat, fa raha ohatra izy ka hanao lisansa dia eo amin'ny herintaona hatramin'ny 2 taona ny fianarana. Azafady, raha hanao maîtrise herintaona hatramin'ny 2 taona, fa raha te hanao doctorat kosa dia farafahakeliny dia 4 volana. 4 volana zany firitra ny 3 taona no miakatra zany no anaovanao ny doctorat. Dia intohany zany ny fiainanao mandritra ny fotoana izay ianaranao any. Ny zavatra ilaina amin'io dia iny ilay lazaiko teo, mila manana baccalauréat, mila efa miasa ianao, na io miasa amin'ny fanjakana na miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Izay zany mila aseho porofo amin'izy ireo. Dia alefa ihany koa ny naoty, alefa any amin'izareo zany ka naotinao zany dia tokony ilay naoty tsara, io ilay lazaiko hoe 420 fa ho an'izay latsaka izay azonao atao foana an'iny mangataka, fa tsisy hoe tsy io dia raha vao tsy izay dia raha vao tsy io dia tsy antohany, tsy ekeny. Misy indray koa zany mampianatra izy ny teny fampianarana zany dia misy teny fampianarana na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny alemana. Ho an'ny olona zany izay tsy mahafehy ny teny alemana dia misy fampianarana teny alemana mandritra ny 9 satria izay ny fomba ampianarana any alemana. Mila mahay ilay fiteny zany ianao dia misy vatsim-pianarana, ilay vatsim-pianarana izay hita ao amin'ny boky io izay avoakantsika amin'ny Facebook avy eo dia ireo vatsim-pianarana ireo zany dia entohana ho an'izay hianatra teny. Raha te hianatra ilay fiteny alemana fotsiny ianao zany tianao atao any dia misy vatsim-pianarana momba an'izay dia afaka mianatra ianao 9 no momba an'io zany. Dia ny mpianatra rehetra izay te ho any ka mahazo an'io vatsim-pianarana dia tsy maintsy manao taratasy milaza fa vonona ny heverina ny tanindrazana hanao asa izay mahasoa sy ho fampandrosoana ny tanindrazana. Dia misy lisitra lavabe zany eo omeny antsika, hitanareo amin'ny document io ao amin'ny pejy 420 milaza ny zavatra madinidinika ilaina amin'ny fanaovana an'ilay fangatahana hianatra any Alemana. Ny ataonao zany, vitanao ilay izy, misy tianao dia alefanao ny fangatahana, alefanao any amin'ilay any amin'ilay lalam-piofanana na any amin'ilay departemanta na ilay sekoly, alefanao mivantana any hoe feno fangatahanao. Dia mivory zany ny komity mifidy hoe iza zany ny kandida tena tsara izay andeha ho ampiantsika. Dia avy eo alefa ny manoratra zany ilay tompona vatsim-pianarana, ilay komity milaza aminao hoe nahazo ianao na tsy nahazo. Fa ao anelan'elan'izay zany aza adino manokatra an'ilay kaonty ao amin'ilay anjerimanontolo tiana ianarana. Mijery anjerimanontolo zany ianao dia avy eo amin'izay zany ianao mameno ny fangatahana, dia alefanao ny fangatahana dia miandry ianao dia lazainy rehefa tapaka ny hevitra zareo hoe mahazo ianao na tsy mahazo. Ny miresaka indrindra tsika zany ilay anjerimanontolo, aza adino fa misy anjerimanontolo 10 izay 10 malaza any Etazonia zany dia tsy misy écolage aloha fa ny droit d'inscription ihany no aloha. Amin'ilay fandarana 420 nomeko omaly misy lisitra an'ireo université ireo anjerimanontolo ireo dia misy anarana vatsim-pianarana tsirairay ao anatin'ny anjerimanontolo tsirairay dia azonao jerena raha mifanaraka amin'ny fepetra takiany ny momba anao dia mangataka ianao mba azahoanao an'ilay vatsim-pianarana zany. Izay zany resaka manokana ho an'ny fampandrosoana io. Izay olona rehetra te hianatra any Alemana ka hianatra momba fampandrosoana na maîtrise na doctorat dia jereo ny fandarana 512 fa misy tahirikevitra feno momba an'izany dia misy ny toromarika rehetrarehetra 270 ny pejy dia mazotoa mijery dia entina mbavaka koa io rehefa hoy ny tompo hoe anjaranao no mankany, izay ny mety dia lasa ianao. Fa mariako ho an'izay hanao maîtrise na doctorat izay. Ho antsika rehetra indray kosa izay lisansa fotsiny dia efa nisy fandarana natao omaly, jereo iny fandarana iny, misy lisitra an'anjerimanontolo 10 any dia misy vatsim-pianarana koa ao anatiny dia raha mangataka ianao ka mahazo dia voavaha zany ilay ahiahy hoe inona ny ivelomanay raha mipetraka any izay amin'ny fotoana hianarana. Izay zany ny fandarantsika indray androany ka dia misaotra rehetra naharitra. Amin'ny alatsinainy indray isika dia resaka momba ny Kanada, vatsim-pianarana sy fianarana any Kanada. Dia avy eo indray tsika miverina manolotra anareo indray koa ilay momba ny resaka TOEFL dia eo koa an'ilay hoe
fampianarana ampitain-davitra fa misy anjery manontolo anankiray izay manome vatsim-pianarana ho an'olona izay hanao an'ity fampianarana ampitain-davitra na par correspondance ity. Misy anjery manontolo iray izay manao an'izay ary tena miantoka olona maro izy be dia be ny mpianatra ao aminy izay omeny vatsim-pianarana fa ilay izy dia atao amin'ny fampitain-davitra izany par correspondance. Ny fandaharantsika androany ary izany fandaharana faha 10 dia averiko ihany ho an'ireo izay vao maheno na mahaliana fanontaniana sy nanazavana ny fomba hivelomana ny Allemagne ary koa misy lisitry ny vatsim-pianarana natokana manokana momba ny fianarana momba ny fandrosoana. Ka dia mankasitraka indrindra antsika naharaka hatramin'ny farany ny namolavola ny sy ny karakara ny fandarana dia nihetsika asa ao Madagasikara. Nanomana sy nanolotra dia Dr Jean-Luc Ravelo Armisy ary niarahana tamin'ny AZ radio télévision izany. Ny fomba ifandraisantsika dia ao amin'ilay Facebook page Zarahay Mahasoa alefaso ny fanontaniana na sosokevitra. Misaotra antsika rehetra izay mankasitraka an'ity fandarana ity, misaotra antsika rehetra izay mandefa teny fisaorana ihany koa teny fankahirezana fa dia mahafaly mahita azy ireny satria mahalala izany tena fa misy manaraka ary koa misy olona izay milaza fa manaraka an'ilay torohevitra ary misy nefa nahazo vatsim-pianarana vokatray ary misy kosa isika izay mbola eo am-pitadiavana. Ka dia mankasitraka antsika rehetrarehetra. Misaotra ny teknisiana izay nampita ny feo mirary soa ho antsika mianakavy amin'ny herinandro indray. Misaotra tompoko.